mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimarahabantsika ry havako malalatra trety sabotsy fahafito amby roapolo ny volana May taona 2024 ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito anaran'i Jesosy. Ary izao no faratenina nataon'i Davida, hoy Davida zanaky Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ao ambony izay voahosotry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy ary ny teniny eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe eny vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe indro ny mpanapaka ny olona. Marina izy sady mpanapaka amin'ny fahataoran'Andriamanitra ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro dia ilay maraina tsy misy rahona iny ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manaraka ny ranorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'ny Andriamanitra va ny taranako fa fanekena marak'izay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra moa tsy ampitsomoiny va? Fa ny ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana fa tsy azo raisin'ny tanana izy ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zaran-definy ary hodorana amin'ny afo avokoa izay toerany reny. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Betsaka ry havana ireo olon-dehibe teo amin'ny tantaran'ny olombelona, tantaran'ny fivavahana, tantaran'ny baiboly no nametraka hafatra melon'ny ialany ety amin'ity zao tontolo zao ty. Ity Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo ity dia hafatra teny farany nataon'i Davida izay ambaran'ny bokin'ny Samuela fa lehilahy voasandratra ho ambony, voahosotra Andriamanitra, ampiteneny ny fanahin'Andriamanitra, namela hafatra izy. Namela hafatra izy ary izay ty voatahiry eto am-pelantanantsika ity. Betsaka hotsika teo ireo olona izay fantatra teo amin'ny tantara namela hafatra tao anatin'izany Sokrata. Sokrata dia nanafatra any Kriton ndray maka alohan'ny hafatesa manao hoe Kriton ananany Asklepiosy akoho ray isika, akoho lahy mandehana aloavy io ary aza-dononao mandohany io akoho lahiny Asklepiosy io. Tsy azon'ny olona mandrak'ity ny androany be dia be ny mbola adevitra inona ny tiany Sokrata tenenina amin'ny tokony andoavana na akoho lahy ho an'ny Asklepiosy moa dia fantatsika fa Andriamanitra dokotera na karazana Andriamanitra mpitsabo zay Asklepiosy. Ary dia raha tsorina dia ny hoe fitaony didy zay ny afatry Sokrata zany dia ny hoe ny afatra ny farany dia zao manao hoe mba manao adidy, mba fitaony didy, fitaony tokony atao. Ny hitantsika ao anatin'ny ohatra koa ny afatry Nelson Mandela ohatra. Nelson Mandela misy boky anankiray izay nosoatany Okawa Rio izay tantarany hoe ny afatra farany izay natao Nelson Mandela. Ny afatra farany Nelson Mandela dia manao hoe mitovy daholo ny olona anaka, mitovy daholo nanaovan'Andriamanitra ny olona. Tsy misy mahasamy hafa ny olona fa ny fanahy ny maha olona. Andriamanitra nahary ny olona ary ny fanahy izay maha olona ny olona dia mitovy daholo. Tamin'ny nanaovan'Andriamanitra azy ny endrika ivelany fotsiny mahasamy hafa azy, nisy nataony mainty, nisy nataony mena, nisy nataony fotsy fa mitovy daholo ny olona. Zay ny afatra amin'ny ankapobeny, afatra teny farany natao Nelson Mandela hoy ity Okawa Rio izy nanoratra ity. Albert Einstein dia nanafatra manao hoe tamin'ny fotoana nafatesany 20 aprily taona 2017 dia nanafatra manao hoe
raha maty tao amin'ny hôpitaliny Princeton izy de nanafatra manao hoe vita ny editiko tonga ny fotoana atrehiko am-pifaliana zany, atrehiko am-panajany zany, tapitra ny fotoana. Zany hoe fanekena ny fiafarahan'ny fiainana, fifaliana na fanekena hoe zay ny fetra. Misy ny nanafatra koa tahaka ny Steve Jobs vao maty tamin'ny taona tsy ela akory zay, tamin'ny titonjato faraika amby roapolo ity, zay fantatsika tompon'ny nanorona ny Apple. Dia ny Apple zay fantatsika ordinateur, telefona sy ny sisa rehetra. Tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo izy ny maty. De napetrehitra tokoa ny hafatra nzay voatahiry mandraky teny androany, zay nanazavany fa hoe nanangom-bola ozy teo amin'ny tampon'ny voninahitra ny ken'ny olona rehetra fa za de olona naompy, olona namiratra, saingy tsy de nahita fifaliana afa-tsy tao amin'ny alalan'ny asa. Manafatra ity olona ty fa ny tena fifaliany de ny asa. Tao amin'ny asa izy ny tena nahita fifaliana. Ary nanafatra izy manao hoe na de nanam-bola be aza ozy de zao ny zavatra tsapako dia efa amin'ny fotoana farany taoko zao vao mahatsapa manao hoe ay tsy vola ihany ny zava-dehibe. Tsy tokony ho tanjona ny fitadiavam-bola ihany ny fiainana, fa tokony misy tanjona hafa mihitsy ivelan'ny vola. Anankiray am'izany hoy izy ny ara, indrindrindrindra ny fitiavana. Ny fitiavana zay sarobidy satria Andriamanitra nahary ny olona mba hanana fitiavana, ary io fitiavana io de tokony hokolon'ny olona. Andriamanitra namorona ny olona anam-pitiavana, noho zany de sarobidy ny fitiavana. Ary napetrehitra de ny afatsy Steve Jobs faraparany de na ny farany de mitovitovy am'le tenin'ny Paoly manao hoe izay atao dia ataovy amin'ny fitiavana, ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ary dia mba karakarao ny namanao sy ny mpiarabelona aminao. Mapetrehitra ireny afatra ireny, ny afatra Hitler raha namony teny izy melony teny hoe mamperitrehitra ny Hitler de ny hoe dory ary efa maty ataovy zay tonga de karakarao miaraka dory zay sy efa Braun moa lay vadiny dia vonoy de dory de mandana tonga de alaivo ny essence de dory zahay sy ny sisa rehetra. Ny afatra anao de hoe zao reny mpamadika rehetra reny de raha azonareo valiana de valio, aza melana reny mpamadika rehetra reny zay namadika atsika mahatonga atsika ho resy tahako zao. Afatra zay mampiroro tahaka zany ny efarany ny afatra Hitler, afatra tsisy fanantenana. Ary ny afatra Jesoa moa ahoana melona hafatesany? Vita. Eo am-pelantananao napetrako ny fanahiko. Ny afatra Jesoa de zay vita ny didina mpanaovinao Andriamanitra, eo am-pelantananao nametrahako ny fanahiko. Ny afatra Paoly nahatanteraka ny azakazako, nitahiry ny finoana. Ary eto rehefa malala manaona kosa ny afatra Davida, ny teny farany lazainy Davida dia zavatra telo. Ny tenin'ny Davida de tsindriny tsara hoe amin'ny afatra farany be de be ny nataon'ny Davida, nanoratra salama izy, nanoratra zavatra maro isan-karazany izy, fa ity teny farany ity de sarobidy mihitsy. Ny teniny de zao manao hoe tsy mba miteniteny foana fa ny fanahin'i Jehova nampiteny aho, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Zany hoe Davida rehefa ko malala hoe te manafatra ny taranany, manafatra ny taranany Davida. Ny afatra farany ho an'ny Davida zany dia tsy hoe antsoozina ho an'ireo zay tsy tia azy tahaka ny nataon'ny Hitler, na koa afatra zay hoe adonoiza, antsoina hoe satria Hitler de manao hoe dory ny fatiko, dory ny fatiko, ndikany hoe dory ny fatiko, toy ny torinenina, toy ny tory tsisy fifaliana, zay ndikany hoe doroy ny fatiko, nihilisma moa ny filaza azy araka ny fampianaran'ny Nietzsche, hoe nihilisma hoe fa tsy firarahina tsony ny fiainana, fahadisom-panantenana dia dory ny fatiko fa tsy nenina, tsy navidininina, na hoe tsy netiny nataoko. Fa eto Davida de manafatra ho an'ny taranaka,
ary ny afatra apetraky Davida ho an'ny taranaka de zao afatra mitory fanantenana. Davida zany raha mijery ny ho avy na de afatra farany azy izy tsy fantatra hoe mbola tsy mbola alohan'ny fahafatesana akory izy fa ny afatra ny farany ny bokon'ny Samuela de zao afatra ho an'ny taranaka. Afatra raha mijery ny taranaka izy de zao hoe manana fanantenana izy, manana fanantenana izy satria nahatoky an'Andriamanitra izy fa Andriamanitra tsy hanary azy, tsy hanary ny taranaka. Afaka malala tsy fantatro rehefa inona no afatra mety napetraky ny ray aman-dreninao taminao, inona no afatra apetraka ao koa amin'ny zanakao, inona no afatra apetraky tsika amin'ny taranantsika. Fa akivina ve? Valifaty ve? Satria misy ray aman-dreny mihitsy manafatra manao hoe aza mihavana am'reny olona reny, aza mifandray am'reny, aza valio faty. Ray misy ray aman-dreny manafatra ny taranany hamaly faty, manafatra ny taranany hakahala olona, manafatra ny taranany mba anohy ny asa zay ataotsika hoe asa ratsy zay tsy vitany. Misy an'izany ray aman-dreny sasany. Fa eto Davida de mampianatra manao hoe Davida de rehefa mibanjina no avy ny taranany de mibanjina no avy amin'ny fanantenana. Ary tsika afaka malala marina fa ao anatin'ny fanantrana manahoana ny fijerentsika no avy raha mijery ny taranakitsika sika. Akivina ve sa de tsisy fanantenana? Fa raha pino tahaka ny Davida isika de manana fanantenana manao hoe Andriamanitra lehibe lavitra noho ny krizy, Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fanantrana, de manana fanantenana. Manana fanantenana tsy hoe satria matanjaka, manana fanantenana tsy hoe satria mahery fa manana fanantenana satria Andriamanitra nanao fanekena tamiko Davida. Andiny 5 fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko. De matoky aho fa ny taranako de amiratra noho ny famirapiratako azy. Ianao nge ravaka malala vita fanekena tamin'Andriamanitra de raha mijery no avy ny taranako ao ianao de manana finoana. Rehefa nataonao zay tokony ho natao, zay le avako malala, mitaiza, mikolokolo, mampianatra, manabe de zao mijery no avy amin'ny fanantenana. Fa ny faharoa zay asehon'i Davida am'ty afatra ity le avako malala de ny mahazava-dehibe ny fananana mpanapaka endry. Davida eto de manantitrantitra amin'ny afatra ho an'ny taranaka manao hoe ny fananana mpanapaka endry de mitondra fifaliana ho an'ny fiarahamonina. Ny mpanapaka endry, ny mpitondra endry, Davida moa de tena mpanjaka de afatra politika io resahany io. Manao hoe rehefa hoentina mpanapaka endry ianao, rehefa hoentin'olona marina ianao de zao tahaka ninona ozy toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro de lay maraina tsy misy rahony iny. Zany hoe ny fananana mpitondra endry, ny fananana mpitarika endry de manjary mampisy fifaliana. Le avako malala afatra Davida ho an'ny taranany zany hoe mba endry amin'ny fitondrana ny raharaham-panjakana, amin'ny fitondrana ny raharaham-piangonana, amin'ny fitondrana ny raha maro samihafa de zao mba ho mpitarika endry ene ianao. Satria ny taranaka Davida de mpanjaka natao hitondra, mba ho mpitarika endry ene ianao. Afaka malala betsaka ao anatin'ny tantaram-pampianina malagasy ny afatry ny ataotsika hoe ny omby azy tamin'ny taranany de mitovitovy am'izao afatry Davida zao koa. Fanafarana amin'ny taranaka mba ho endry. Ary ny amaranany azy de zao hoy izy manao hoe ny ratsy fanahy de zao ny fiafarany dia dorana any amin'ny afo. Zany hoe nafarany Davida ny taranany mba ho tsara fitondratena, fa nafarany taranany fa ny fiafarany ratsy fanahy de zao dorana. Ary nafarany taranany tsy fangaro akory amin'ny ratsy fanahy. Ho zay tsy azo raisy ny tanany reny, raha tsy fangaro amin'ny raha tsy fandray akory azy, tsy fangaro amin'ny ratsy fanahy tahaka ny tenin'ny Jaona manao hoe anaka aza ty zao tontolo zao. Afaka malala hotsika manao hoe ny fiainany zanak'olombelona de fiainana misy farany. Misy fotoana tsy maintsy ahatserovan'ny olona
fa na firy-taona ianao na firy taona de misy fotoana tsy maintsy ahatserovanao anao hoe misy farany zavatra rehetra, tsy maintsy ilaozana ity tany ity, na inona fahatsara-piainana eto, na inona fahafinaretana eto, tsy maintsy ilaozana ty tany ity. Araky ny tenin'ny Steve Jobs teo manao hoe ny fitiavana ny zava-dehibe teo an-tampony voninahitra sy ny arena vozy, fa rehefa eto anatrehan'ny farafara sy ny tsy fahasalamana de tsapako fa zava-boary zany. Iavako malala mampieritreritry tony afatra Davidy tony. Davidy efa eo amin'ny tampony voninahiny de mahatsiaro manao hoe misy fetra. Aza variana ry avako malala, aza variana manjehy ny andro ho lany, fa ny andro tsy maintsy ho lany ihany, ny fihepitoana tsy maintsy ho tapitra ihany, ny fivahinina tsy maintsy hifarana. Raha ohatra ka fantatro fa tsy maintsy hifarana ny fiainana na rahoviana na rahoviana de reto zavatra telo ireto no ambaran'i Davida: ny vonoina anao ny tsara ny fiainana isan'andro, ny fiatrehina ny fiafaran'ny fiainana, de izao ny fanaovana ny tsara isan'andro. Rehefa manao ny tsara ianao de izao tsy tampoka aminao mihitsy ny fahafatesana. Rehefa manao ny tsara ianao de izao tsy tapoka aminao mihitsy ny fialana ity. Rehefa manao ny tsara ianao de izao manana fanantenana hiatrika no avy. Fa ny faharoa de izao ataovo zava-dehibe ny taranaka, no avy ny taranaka, no avy tsy ny taranaka nateraka ihany io, fa ny taranaka ny firenena mihitsy. Zava-dehibe ry avana le hoe firenena mitaiza taranaka, ny ho avy nge tsy hoe zava-miafina amitsika marina zany, fa ny ho avy nge azo manina amin'ny alalan'ny fanabeazana taranaka. Zany hoe rehefa homanitsika tsara ny taranakitsika, tezaitsika tsara ny taranakitsika de zao manana fanantenana amin'ny ho avy isika. Iavako malala ho tsika manao hifarana ny farana, fa izao ataovo zava-dehibe ny fanolokoloana ny taranaka. Ampianarina ny tenin'Andriamanitra izy, tezaina ho tia an'Andriamanitra izy, tejaina hanana idealy ny taranaka. Azany any Davida ry afako malala, ny tezainy hanana idealy ny taranany. Betsaka ny ray aman-dreny, betsaka ny firenena izay tsy mitaiza ny taranany hanana idealy, hanana tanjona, hanana sotoavina. Davida de mitebana hoe tsika nge taranaka Davida, taranaka natao hitondry, taranaka natao hanapaka, noho zany de zao aoka hoendry. Fa tena zavako malala zay entinao miatrika ny fiainana ankehitriny de zao fadio ny ratsy, fadio ny ratsy, fa tsy ny ratsy akory ny tompony teny farany, fa ny tsara ihany. Ny fiafaran'ny ratsy de zao hodorana amin'ny afo avokoa amin'izay toerany reny. Andininy fahafito tapany farany. Aza solafaka amin'izay mety ho fanambinana ny ratsy fanahy. Salamy fahatelo amby fitopolo Davida manao hoe saika ny enjera ala mijery ny ratsy fanahy, fa ny ratsy fanahy to ambininy, to milamina ny fiainany, to mety ny fiainan'le ratsy fanahy. Jerevako to tsy mba maty mihitsy ny jirony Joba, jerevako to milaminy ery ny fiainan'le ratsy fanahy. De eto Davida manafatra ny taranany hoe tandremy tsara, fa ny ratsy fanahy de zao hodorana ny farany. Mety amin'ny fotoana vetivety izy, fa izao ny fiafarany de faharavany, fa ny tsara ihany ny tompony teny farany, ny tsara ihany no maharitra, ny tsara ihany no mampisy fifaliana, ny tsara ihany no manana fitanana. Ikareravako malala ho vitanao ny anana fitiavana an'Andriamanitra amin'ilay fotoana kely ivahininy, 70 taona 80 taona, vetivety ange zany, zay lava indrindra 100 vetivety. Sao tsika taona 320 de zao lasa sahady nenim-bolana voalohany, misasaka sahady ny taona, fa ary mbaliana kely eo tsika de tonga ny krismasy de tapitra ny taona, mezakazaka ny fotoana, mirimorimo ny fotoana. Reavako malala mirimorimo aiza ianao ao anatin'ny fotoana io, oentin'ny fotoana mirimorimo aiza ianao, de aoka ianao irimorimo amin'ny fanompona an'Andriamanitra, amin'ny fitiavana amana, amin'ny fanaovanao zava-dehibe ny fitiavana ny hafa. Araka ny teny Steve Jobs zay ndresantsika tao anao, zay mba atao re de mba ataovy amin'ny fitiavany. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zahay fa omenao ny teninao zay
manazava ny fonay, ahafantaranay fa olon-kandalo zahay ary mielina izao tontolo zao sy ny filany fa ny manao ny sitraponao no maharitra mandrakizay. Mivavaka azy zay Tompo malala. Am'izao akatoko ny Pentekosta izao, aoka ny fanahinao toetra betsaka ty anatinay. Aoka ny fanahinao masina hampatsiaro anay fa olona mandalo zahay ary ao anatin'izany fandalovanay zany de tao aminao zay hanana fanantenana raha mitodika amin'ny ho avy. Mba tsy ho kivy raha mitodika amin'ny ho avy. Fanana fanantenana satria Andriamanitra nanao fanekena taminay ianao. Fa ombanay mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Ny fanahinao Tompo, de Andriamanitra miasa ty anatinay. De miasa mahery aty anatinay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hanananay fanantenana sy fifaliana amin'ny fiainanay isan'andro. Jereo ny tanoranay eto Madagasikara, arovy amin'ny zava-mahadomelina. Jereo ny tanoranay ny taranaky ny malagasy, arovy amin'ny fitiavan-tena, arovy amin'ny akamoana sy ny fahalainana. Omeo hafanampo ho tia fianarana, omeo hafanampo ho tia ny teninao, omeo hafanampo ho tamana amin'ny fiazonana ny fahendrena. Jereo Tompo ny ray aman-dreny, ny fisam-pianakaviana, hanao zava-dehibe ny fanolokoloana ny taranaka, ny fanolokoloana ny firenena. De oman'ny foamam-pananay Tompo, eo naminao rahampitso amin'ny alalan'ny Pentekosta. Ary tsay aty anatinay ny fanahinao masina, hitoetra betsaka ty anatinay, anomeanay fitiavana anao Andriamanitra, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.